Manolotra ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy raha mahakasika ny mety toetrany androntsika amin'ity faran'ny herinandro ity aloha dia saika maimaina ny andro raha ho amin'ny rapitso sabotsy fa raha noarina tamin'ny herinandro teo zany hoe nanomboka tamin'ny talata larobia lakamisy efa nahatsapa atsika ny akabaron'ny maro teto amin'ny faritry ny afovoantany tsy tany amin'ny tapany atsimo Madagasikara iny dia saika mbola angatsika noho izay amin'ny manomboka lahady makany amin'ny alatsinainy sy talata anoany mety ho tafidina hatrany amin'ny aotra na 2 degré celsius mihitsy ny any amin'ny manodidina ny vakina karatra iny amin'ny alatsinainy ho avy izao mila miomana zany ny tsirairay aloha miatrika izay atsika izay mazava ho azy fa mbola tanatin'ny atiririnina trany no misy atsika amin'izao fotoana izao ho an'ny Antananarivo sy Fianarantsoa kosa dia eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 degré celsius eo ny maripana ambany indrindra ho an'ny maripana ambony indrindra kosa ho atsika eto amin'ny faritry ny afovoantany dia saika eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 degré celsius eo raha mahakasika ny any an-dranomasina kosa indray manomboka amin'ny faran'ny herinandro zany manomboka sabotsy tolakandro aloha dia isitraka orana malefaka ny any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny izany hoe aty amin'ny morontsiraka atsimo andrefana ny faritra androy mihitatra any amin'iny faritra anosy iny izay orana malefaka izay fa dia aleo zany aloha isika mpampiasa ny ranomasina sy mpanjona ny ranomasina mba tsy hivoaka iandrika mihitsy aloha manomboka rapitso sabotsy tolakandro ka hatramin'ny talata na larobia no fa dia ahery be ny ranomasina anonja be zany indraindray mety arahana tafitra mihitsy aza any amin'iny manodidina ny Besalampy sy Morombe iny amin'ny lahady na alatsinainy ho avy izao fa manomboka rapitso aloha dia ahery be manomboka Besalampy ka hatrany Mahanoro any mihitatra tsikelikely izy io any amin'ny morontsiraka varatra atsinanan'ny Madagasikara iny zany hoe lelanelan'ny Cap d'Ambre ka hatrany Mahanoro amin'ny lahady na alatsinainy anoany hitatra torak'izay ihany koa mety ahery be ihany koa ny ranomasina eo anelanelan'ny Analalava sy Besalampy manomboka amin'ny lahady na alatsinainy anoany ka dia mila miomana zany isika fampiasa ny ranomasina sy mpanjona ny ranomasina aleo zany aloha tena tsy mivoaka miandrika mihitsy toy izay indray raha ny mety toetrany androntsika raha ho amin'ny rapitso maraina isitraka orana malefaka aloha ny any amin'ny manodidina ny Antsiranana voalohany sy faharoa torak'izay ihany koa ho aty amin'ny faritra Sava Analanjorofo ary Toamasina ny faritra sisa rehetra kosa dia saika ho maina amin'ny ankapobeny raha toa ka isan'ny zavona ny voamaraina amin'ny faritry ny afovoantany iray manontolo ny ilany andrefan'ny Madagasikara ary ny tapany atsimon'ny nosy mety ateviteviny zavona zay any amin'ny faritra sasany efa fanentanana avy ety amin'ny météo foana moa hoe ho atsika fampiasa ny lalam-pirenena ho atsika mpamily indrindraindrindra aleo mijanona tsy mamily mihitsy aloha rehefa matevina zay zavona izay mandra-pisavany zavona zany aloha dia aleo somary makaina kely mihitsy raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia toetrany aloha ny orana malefaka any Analanjorofo sy any Tsambava sy Antala azo an'izay orana zay ihany koa ho atsika any manodidina Nosy sy Sambrano iny ho an'ny tapany atsimon'ny Madagasikara araka ny efan'izay koa tena ampiandohana moa dia sitraka orana malefaka ihany koa ho an'ny morontsiraka atsimo andrefana ny faritra Androya ary any amin'ny manodidina ny Taolanaro any io moa hitatra tsikelikely izy io amin'ny faritra Iorombe sy atsimo atsinanana zany amin'ny alahady ho avy izao ny faritra sisa rehetra dia saika ho maina amin'ny ankapobeny raha somary andraona kosa amin'ny ankapobeny aty amin'ny faritra atsinanana sy alaotra mangoro raha ny maripana voatombatombana raha ho amin'ny rapitso maraina zao dia eo amin'ny 7 degré celsius eo ho atsika any avakina karatra any hidina tsikelikely moa izy io amin'ny alahady anoany ary amin'ny alatsinainy araka ny efa lazaiko teo dia mety ho tafidina hatrany amin'ny aotra ka hatramin'ny 2 degré celsius mihitsy ho atsika eto Analamanga sy Fianarantsoa kosa dia manodidina eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 degré celsius eo fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia any amin'ny manodidina ny Antsohiano dia afana teraka mihitsy aloha ny andro amanika hatrany amin'ny 13 degré celsius ho an'ny Mahevatanana sy Mahajanga moa dia eo amin'ny 1 degré celsius eo ho
raha tsika tamin'ny faritry ny avoatany dia eo anelanela 7 ka hatramin'ny 1 degré celsius eo hidina tsikelikely moa izy io amin'ny alahady sy alatsinainy any hoany raha fihezina zany dia angasikisika manomboka amin'ny alahady ho avy izao andao ro jerentsika ny mety tetry ny andro ao amin'nreto firenendehibe ivelan'ny Madagasikara ireto azo orana malefaka aloha ny ana Nairobi raha maina tanteraka kosa ny andro any Paris sy Johannesburg ho an'ireo nosikely ivelan'ny Madagasikara toy ny Mayotte, Comore, Seychelles ary La Réunion kosa dia ho maina tanteraka ny andro raha manam-paniriana andeha anaraka ny lalon'ny nosy any Maurice moa ianao dia tadidio fa dia maina tanteraka aloha raha ho amin'ny rapitso izay dia zay indray raha tompoko lasy tompoko vavy no afaka natolotra fa misaotra anao nanaraka anay hatramin'ny farany mamy fotoana anao ary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko